Ry havana malala, tompontsosy fifaliana mandrakariva ny ahafahantsika miaraka amin'ny alalan'izao fandaran'izao. Ary raisiko fifaliana lehibe ny fampizara aminao ny tenin'Andriamanitra mandritra ny andro vitsivitsy indray eto amin'ity fandarana ity. Mialohan'ny anokafantsika ny soratra masina dia hiaraka hivavaka aloha isika hangataka ny taridalana avy amin'ny fanahin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, hianatra ny teninao izahay, angatahanay ny fanahinao masina, ilay nampanoratra, nanindry mandry an'ireo mpanoratra an'izany teninao izany, no mba hiasa aminay eto ihany koa. Esory izay toe-po, toe-tsaina, toe-panahy tsy mifanaraka amin'ny fanahinao masina, ary engane mba ho vonina, hanana fo vonina handray ny hafatra avy amin'ny teninao izahay. Angatanay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ry havana malala, iresakitsika ny mikasika ny amin'ny hoe izay nanana fiainana nandresy na resy. Vakitsika izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 3 dia ny 9:1. Misy ny fanambarana izay veriko fa anisan'ny kanto indrindra mikasika an'izany olona anankiray zanak'Andriamanitra manana fiainana mandresy izany. Apokalipsy 3 dia ny 2:2. Zao no voasoratra vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izay maharesy dia avelako hiara mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny rahako mipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Ry havana malala, izay maharesy ny seza fiandrianan'Andriamanitra, ny seza fiandrianan'ny Kristy ilay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka, izany no maniny ho antsika. Ka dia zao hianatra zany tsika ny amin'ny ananana fiainana mandresy, mba tonga antsika ho isan'ireo izay maharesy. Misy fanambarana anankiray ihany koa izay mifanindra andalana ary mitovy lanja amin'io. Apokalipsy 3:2 dia vakitsika ny 7. Apokalipsy 3:2 ny 7. Zao no voasoratra, izay maharesy no andova izany zavatra izany, ary ho andremaniny aho, ary izy ho zanako. Rehefa avy ny tanisa ny amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao, ny apôstôly Jaona eo amin'ny Apokalipsy 1:2 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9 dia lazainy eo amin'ny 7 hoe izay maharesy no andova izany zavatra izany. Dia zany no antony ianarantsika fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy izay nandresy, nahazo fandresena, dia efa voatahiry ho azy ireo teny fikasana izay niresahantsika teo ireo. Mandritra ny herinandro ity, ohatran'ny ahoana moa ilay hoe nandresy? Raha fitiniko mbola ho idirantsika lalina mandritra ny herinandro, fa amin'ny teny fohy dia hoe afaka nanao safidy tsara izy, na vita nanao safidy tsara, fanapa-kevitra tsara, ary naharitra hatramin'ny farany. Naharitra hatramin'ny farany tamin'izany fanapa-kevitra tsara izany. Ka ho fanombohantsika an'izay dia andeha hisintona lesona avy amin'ny fiainan'i Enoka isika. I Enoka zany ny hanombohantsika azy amin'ity androany ity hoe ohatran'ny ahoana ny fiainan'i Enoka, ahoana no fomba nandreseny, inona ny lesona sotomintsika avy amin'ny tantaran'ny Enoka. Hebreo 1:12 dia ny 5. Vakitsika ny Hebreo 1:12 dia ny 5. Zao ny fanambaran'ny soratra masina mikasika ny tantaram-piainan'ny Enoka. Finoana ny namindranan'i Enoka tsy ara-ny fahafatesana, ka dia tsy hita izy fa satria nafindran'Andriamanitra, fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Nankasitrahan'Andriamanitra ny fiainan'i Enoka. Ka dia zao nafindran'Andriamanitra ho any an-danitra izy. Tsy nandalo fahafatesana,
Tsy hoe akory ka hoe maty izy de ny fanahany tonga de lasa any an-danitra, tsia. Fa Enoka rehefa nakasitra an'Andriamanitra dia nafindra an'Andriamanitra. Andriamanitra no nandray fanapaka-hevitra hoe tsy eto intsony ny sahaza aminao re Enoka, fa miaraka amiko, miara-monina amiko mandritra ny mandrakizay ianao. Nandresy Enoka ry havana malala, nandresy izy. Ary zasy ianao koa raha ho isan'ireo izay maharesy isika de mbola andre any Enoka antsika ndray andro any, hitantara amintsika ny zavatra rehetra izay niainany ny amin'ny nandreseny. Raha toy izantsika nivaky teny mikasika ny fiainany, Genesis 15, fohy ihany ny fanambarana mikasika ny fiainany Enoka, kanefa tena andraisantsika lesona goavana be mihitsy. Genesis 15, ny 2:2 ka hatramin'ny 2:4. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka taoriana niterahany an'i Metusela, ary niteraka zaza lahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Enoka de 570 taona. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Io zany ilay hoe nafindra an'Andriamanitra i Enoka. Ry havana malala, mba ho fiainantsika anie zany, miara mandeha tamin'Andriamanitra. Ary ny Enoka voalaza tsara mazava eo amin'io andinin'ny soratra masina io. Tsy hoe niara nandeha tamin'Andriamanitra ndray andro, nandritry ny tontolo andro, na hoe nandritry ny herinandro, na nandritry ny ray volana, na heri-taona, na 100 taona, fa 300 taona. Ny talohan'izay tsy voalaza. Antsika ny zavatra izay nambaran'Andriamanitra, fa izay tsy nambaran'Andriamanitra dia anazy izay. Fa voalaza kosa fa niara nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka. Ny andro ny sisatra eo amin'ny terahany ny zanany Lamatoa ka mandra-pahatapitry ny androm-piainany, de niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka. Inona no tokony ataontsika? Inona no tsy ambaratelo mba ahafahantsika miaina ihany koa sahala amin'izay niaina ny Enoka? Ravana malala, tsy hoe akory tamin'ny andron'ny Enoka tsy nisy fakam-panahy na tsy nisy faharatsiana, tsy hoe moramora kokoa noho ny amin'izao andro iainantsika izao, zany hoe mitomba amin'ny fahasoavana zany tamin'ny andron'ny Enoka, fa ny fakam-panahy rehetra niainantsika de niaina ny Enoka. Ary Enoka de olona ohatrantsika, raim-pianakaviana niatrika ny fiainany, sahala amintsika ihany izy. Fa isika kosa zany mba mandray lesona araka izay voalazan'ny soratra masina, ohatry ny ahoana ny ataontsika mba ahafahantsika miara mandeha amin'Andriamanitra tahaka ny Enoka. Zao no voalaza ao amin'ny Jaona 1:2 de ny 5 sy ny 7. Jaona 1:2, raha tsika mamaky ny 5 sy ny 7. Raha hoy isika manana firaisana aminy isika, kanefa mandeha amin'ny maizina de mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava, de manana firaisana isika, ary ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Tafaray amin'Andriamanitra isika rehefa mandeha eo amin'ny mazava, manaraka ny fanazavana izay tsilovan'ilay tenin'Andriamanitra, ilay fanilo ny tongontsika sy fanazavana ny lalantsika. Io tenin'Andriamanitra io izay voalaza fa toy ny jiro mahazava ny faritra maizimaizina eo amin'ny fiainantsika, raha manaraka izay tarihany antsika isika dia manana firaisana amin'Andriamanitra. Tahaka ny Enoka izay niaraka nandeha tamin'Andriamanitra. Indray mandeha nisy tovolahy kely niara nandeha tongotra dia lavitra tamin'ny dadany. Dia lavitra moa indraindray tena mandra-pariva ny andro. Hariva aza ny andro mbola mitohy ny dia, rehefa mbola tsy tonga ny amin'ny toerana andehanana. Nanomboka maizimaizina ny andro, izy mianaka mbola mandeha tongotra. Dia nampiretin'ny dadany ny lampe de poche, fanazavana, mitsilo ny lalana. Rehefa nanomboka maizina ny andro, tsy nahitanteny intsony ilay zazalahy kely izay miara-dalana amin'ny dadany, nefa rany
vakivavy izy. Dado, matahotra? Matahotra iny ianao? Matahotra? Satria tsy hitako intsony ianao. Dia hozy ny dadany hoe mbola hitanao ve nefa iny hazavany lampe de poche izay mitsilo ny lalantsika iny? Ka le mazava hitako, fa ianao tsy hitako. Dia hozy ny dadany hoe raha mbola hitanao iny mazava iny, dia afaka mahazo antoka ianao fa mbola eo aho zany satria izaho no mitazona an'iny mazava iny. Ka raha manaraka an'iny mazava iny ianao, dia mbola miara-dalana foana tsika, na dia tsy hitanao intsony aza. Ry havana malala, soratra masina nanambara amintsika fa raha mandeha amin'ny mazava isika eo amin'ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra, dia miara-dalana amin'Andriamanitra isika. Miara-mandeha amin'Andriamanitra, tahakan'izay nataony Enoka. Ankoatran'izay, mbola ny soratra masina ihany manambara ao amin'ny Korintiana 2:5 dia ny 9:7. Korintiana 2:5, ny 9:7 dia izao no fanambarana fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Mety tsy mahita an'Andriamanitra isika, tsy mahita maso an'i Kristy, sahala mpianatra tamin'izany fotoana izany isika, kanefa dia mino isika fa miaraka amintsika izy, satria izany no nambarany, izany no lazainy, ary izany no voalazan'ny teny fikasana. Nanamafy an'izany Jesosy ao amin'ny Jaona 4:12, ny teny mivantana an'izany zavatra resantsika izany mihitsy izy, hoe na dia tsy mahita maso azy isika. Jaona 4:12 dia ny 9:12 sy 17 hoe rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy hoe 9:12 sy 17, tsy hamelanareo kamboty aho, hankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy hahita azy izao tontolo izao, fa ianareo no hahita, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Tsy hitany mason'olombelona Jesosy, fa itsika kosa amin'ny masom-pinoana dia mahita azy. Nampanantenana izany izy, ary ny fanahiny izay mitoetra tanatiny teto Jesosy nampanantenany mpianatra ny amin'ny iavian'ny fanahy masina, dia izany indrindra no tiany Jesosy hotsindriana hoe tsy mahita azy izao tontolo izao, fa ianareo kosa dia hahita ahy. Farany, vakiantsika ny Jaona 2:12 dia ny 9:4 sy 5. Miara-mandeha amin'Andriamanitra, ahoana ny ainantsika an'izany? Faniriantsika no mba ho tahaka ny Enoka, faniriantsika no mba ho afindra n'Andriamanitra any an-danitra tahaka ny Enoka rehefa tonga ny fotoan'andro. Ahoana ny ainantsika ny hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra tahaka ny Enoka? Jaona 2:12 dia ny 9:4 sy ny 9:5. Izao ny fanambaran'ny tompontsika. Tomoera amiko ary izaho aminareo, tahaka ny sampana tsy mahay mamoha azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izaho ny voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoha be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona. Ilay hoe mitoetra eo aminy, tomoera amiko, dia midika ho firaisana aminy izay firaisana maharitra, firaisana tsy miovaova, tsy hoe indraindray misy, indraindray tsisy, indraindray miaraka aminy, fa amin'ny lafim-piainana sasany tsy miaraka aminy, tsiry ava-malala, fa firaisana mitohy miaraka amin'Andriamanitra, mba hahazoantsika ny tari-dalana avy aminy, mba hahazoantsika ny fanohanana avy aminy, ary mba hahafantarantsika ny sitrapony izay miasa ho arahantsika ny sitrapon'Andriamanitra, ary amin'ny alalan'ny fifandraisana aminy, amin'ny alalan'ny vavaka no iainantsika an'izany hoe tafaray mandrakariva amin'Andriamanitra. Azontsika atao ny mivavaka mangina amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toe-javatra rehetra, amin'ny toerana rehetra, na eny an-dalambe ianao, na aiza misy anao, dia azonao atao mandrakariva ny mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, ary dia amin'izay fotoana izay isika miara-mandeha aminy. Ento miaraka aminao mandrakariva Andriamanitra, na aiza toerana alehanao, dia hanaraka ny sitrapony amin'ny programam-piainanao rehetra ny ianao. Efesiana 2:2-10.
misy fanambarana anankiray izay manamafy an'izany. Efesianina 2:2-10. Fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Ry havana malala, misy an'ireo asa maro izay efa namboarin'Andriamanitra, asa tsara, zany ny fanambaran'ny soratra masina azy, asa tsara namboarin'Andriamanitra mba handehanantsika eo aminy. Mandeha miaraka aminy isika rehefa manatanteraka an'ireny asa izay nomanin'Andriamanitra ho antsika ireny. Ka dia hitahanao ny Andriamanitra, hitahantsika rehetra Andriamanitra mba hanompo azy amin'ny fifaliana isika eo amin'ireo asa rehetra izay efa voalahatra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Aoka mba tsy hisy mihitsy sanatry izany, na dia iray aza amin'ireny asa tsara nomanin'Andriamanitra handehanantsika eo amin'ireny ka nolavinao, tsy nankasitrahanao, na nielanao, na antosiranao, sahala amin'izay nataony Jona, ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray, nirahan'Andriamanitra hanao asa tsara efa namboarin'Andriamanitra mba handehanany, kanefa dia nandositra niala tamin'izany. Ravana malala, tsy fahendrena ho antsika izany. Iritsika niaraka handeha amin'Andriamanitra, iritsika ny ametram-panontaniana isan'andro hoe Andriamanitra, inona indray no sitraka ao mba ho ataoko androany. Ary isan'andro dia manaraka fotsiny ny fandaminan'Andriamanitra ny fiainantsika isika. Izany ny atao hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra. Hitahanao ny Andriamanitra mba ho isan'ireo izay maharesy, dia mba ho tanteraka aminao ilay teny fikasana mamy indrindra voalazan'i Kristy hoe izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako nipetraka tamin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Andao hoentsika mibavaka izay rehetra izay. Andriamanitra, rainay any an-danitra, maniry izahay mba ho mpandresy, maniry izahay raha mba ho tanteraka aminay izany teny fikasana mamy izany, dia ny hoe hiaraka hipetraka aminao eo amin'ny seza fiandriananao. Andriamanitra, ampio izahay mba ho tahaka ny Enoka, haniry ny hiara-mandeha aminao amin'ny andro sisa rehetra izay omenao anay, ka ny safidinay dia ny toetra eo akaikinao. Ianao kosa angatanay mba hitahiry an'izany finoana izany, izany fanapahan-kevitra izany, izany safidy izany. Vavaka manokana Andriamanitra ho an'ireo rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao. Fantatro fa misy fahavalo hisakana azy ireo tsy handray fanapahan-kevitra tsara, ary tsy hijanona maharitra hatramin'ny farany eo amin'izany fanapahan-kevitra izany. Andriamanitra, ho tahinao an'izahay rehetra. Angatahako manokana ny tana maherinao hanampy anay mba hahatonga anay ho isan'ireo izay mandresy, satria handray fanapahan-kevitra tsara ary hatahiry an'izany mandra-piavin'i Kristy eny amin'irao lanitra. Tononoko sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka. Amen.